Vatsimpana etineneny Ratovelo Jacqueline. Amin'izany satria efa nohamarinina tamin'ny finoana isika dia aoka isika hanana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay izay any an-danitro, ataonay ahoana no tsy saotra anao, tsy hidera sy hankalaza ary hanome voninahitra ambony ho anao satria mbola nomenao an'izao tombonandro ivelomanao izay indray izahay, ahafahanay miondrika ampanajana eto anatrehanao, mba hiarahabanao, mba hametrahanay ihany koa ny andronay rehetra anio ampelantananao, hanavaozanay ihany koa ny fanoloran-tenanay ho tianao amin'ny fitiavana voalohany, hanajanao, hankatoa sy hanatanteraka ny sitraponao. Mankasitraka indrindra Jesosy mbola nomenao tompo-pahasoavana ihany koa izahay, afaka handrindray ny teninao ampianatra anay, satria ny teninao tokoa Jesosy no fanily ny tongotray, manazava ny lalanay rehetra, manitsy ihany koa ny lalandisonay. Voalohany andrenesanay izany afatrao izany tompo dia mba metezana dio anay amin'ny otanay rehetra, amin'ny fahotanay rehetra amin'ny alalan'ny rahasoanao, ary mba avelao koa ny fanahy masinao, hanampy anay handray tsara izany afatrao izany, hitahiry izany ary hampiatra izany eo amin'ny fiainanay, ary koa mba ahafahanay mizara izany eo manodidina anay, araka ny teninao hoe efa nahazo maimaimpona ianao dia manomeza maimaimpona. Dia mitenena Jesosy fa efa vonona izay andre ny fampianaranao amin'ny anaranao masina sy manan-kery avy any Nazareta Jesosy, ho angatanay sy hanaovanay izany vavaka izany. Amen. Dia mbola ampifaliana mandrakariva ry havana no hiara-panantsika amin'ny anaran'ny Tompo, ary faly ihany koa manonona ny fahasoavana mba hampiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika, ary ny hery fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny teny angalantsika fampaherezana ry havana amin'ity alarobia maraina ity dia izay hitantsika eo amin'ny filazantsaran'ny Jaona, filazantsaran'ny Jaona, toko faha 1:10, ny 5:20 ka hatramin'ny 7:20. Rehefa hita izany dia ovaka itsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompony teny. Hoy Jesosy taminy, izao no fananganana ny maty sy ny fiainana, izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray, ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Mino izany va ianao? Hoy izy taminy, eny Tompoko, mino aho, fa ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra, ilay ho tonga amin'izao tontolo izao. Amen. Zany andinin-tsoratra masina zany ry havana dia efa tena fandrehantsika tokoa matetika, kanefa dia mbola manana zavatra nanarana antsika indray ny Tompo androany matoa mbola nampandrenesiny antsika izany. Raha vakinina manomboka eo amin'ny 7:20 dia misy toetra tokoa izay tiany Tompo hianarantsika ary ho ampiarintsika eo amin'ny fiainantsika. Eo amin'ny 7:20 dia voalaza fa midodododo ireo jiosy mba hitsapa alahelo amin'ny Marta sy Maria raha vao nare izy ireo fa maty Lazarosy anadahiny. Baiko ny Tompo tokoa mantsy ny hoe miarahaba mifaly amin'izay mifaly, ary miarahaba mitomany amin'izay mitomany, mifampitondra ny mavesatra. Ary fantatra tokoa fa tsy ny jiosy ihany no nahatanteraka an'izany afatry ny Tompo izany, fa mbola tohizitsika ihany koa izany mandraka ankehitriny. Hita eto ihany koa fa tena lehibe ny finoan'i Marta sy Maria. Raha vao nahitan'i Jesosy Kristy tonga izy dia nihazakazaka Marta niantsena azy. Izany dia mariky ny fahalalam-pomba aloha voalohany indrindra, ary koa hita fa nitondra fanantenana lehibe ho azy ny fahitanan'i Jesosy. Eo amin'ny 1:20 dia milaza fa vao nifanatrika tamin'i Jesosy Marta dia hoy izy hoe raha teo ianao dia tsy maty ny anadahiko. Ary eo amin'ny 2:30 koa dia mbola io teny io ihany no nolazain'i Maria tamin'i Jesosy. Izany ry havana dia manambara tokoa ny finoan'izy roa vavy an' Jesosy Kristy, satria fantan'izy ireo tokoa mantsy fa Jesosy dia manana fahefana feno hanasitrana ny marary rehetra. Kanefa na dia noheverina Marta aza hoe efa tara ny fahatongavan'i Jesosy dia mbola niteny ihany izy hoe fantatro izy fa na dia izao ankehitriny izao aza ninona angatahinao amin'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra anao izany. Izay ilay fanantenana lehibe ateraky ny finoany any Jesosy Kristy. Ka na dia efa maty 4 andro tokoa aza Lazarosy dia
mbola nanantena fahagagana tamin'ny avy amin'ny Jesosy Kristy ihany Marta, ary namaly azy tokoa Jesosy hoe hitsangana ny anadahinao. Izay no amafisin'i Jesosy eo amin'ny 5:20 hoe izao no fananganana ny maty sy fiainana, izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray. Ary izay velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Mino zany va ianao Jesosy tamin'ny Marta? Mino aho fa ianao no Kristy zanak'Andriamanitra, ilay tonga amin'izao tontolo izao. Riava malala ao amin'ny Tompo. Zany finoana lehibe ananan'ny Marta sy Maria zany no antony voalohany indrindra nampandrenesin'ny Tompo antsika riavana izao sitrapony izao, satria fantany tokoa mantsy fa amin'izao fotoana feno fahasarotana iainantsika izao dia hitan'Andriamanitra, ary tena mampahory azy tokoa fa be dia be isika olona no tsy manam-pinoana azy intsony. Betsaka no mihevitra sy mino fa tsy mahavaha ny olana intsony Andriamanitra, ka toa tsy mahasitrana ny ady any aretiny azy, da tsy anana ny fanantenana ihany koa famonjena sy fanafahana azy intsony. Androany dia mbola te hampatsiahy antsika ny Tompo riavana, fa na dia mandalo karazam-pahafatesana maro aza eo amin'ny fiainantsika, dia hoy Jesosy hoe aza matahotra e, aza kivy, fa manana finoana sy fanantenana ahy, fa izao no fananganana ny maty sy ny fiainana. Ko raha nahavelom-panantenana Marta sy Maria riavana ny finoana sy ny fahatopinan'i Jesosy, dia mba tiany Tompo ihany koa isika tsy hanary-toky, fa iny tanteraka an'ilay Jesosy Kristy manana hery sy fahefana feno hanangana ny maty sy fiainana. Ary zany indrindra, zany no tsy nampisalasala ny Marta sy Maria riavana raha nanontany Jesosy hoe aiza no nandevenanao azy. Tonga dia nentin'izy roa vavy avy hatrany tany amin'ny fasana Jesosy, satria na dia efa maty farana tokoa aza Lazarosy, dia mino izy ireo fa mbola hain'i Jesosy ihany ny hanangana azy ao anatin'ny fahafatesana. Isika koa raha mitaky zavatra amintsika ny Tompo riavana dia zao, aza mitaredretra, fa tanterao, aza mandana misalasala akory. Enina dia mety ho sarotra sy tsy takatry ny saitsika aza ny fanatanterahana azy, satria tsarovy fa ao ambadiky ny fankatoavantsika izay ny baiky ny Tompo, amin'izay no ahitantsika ny voninahitry ny Tompo riavana. Zany hoe ny finoana, ny fahatokiana ary ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra izay nameny ny fony Marta sy Maria, zany no tian'Andriamanitra ilaitsika tahaka koa ka ho ampiaritsika eo amin'ny fiainantsika iray manontolo. Eo anatrehan'izany rehetra zany kosa riavana, ahoana moa zany ny ahafantarantsika an'i Jesosy Kristy? Eo amin'ny 5:20 dia hoy Jesosy tamin'ny Marta hoe hitsangana ny anadahinao. Izany dia mitory riavana fa Jesosy Kristy dia manana fahefana feno hanangana ny maty. Ary tena nampahery an'i Marta tokoa izany, satria na dia maty efa-trandro tokoa Lazarosy, dia vitan'i Jesosy Kristy no manangana azy, araky ny teniny fa izy no fananganana ny maty sy fiainana, ka zay rehetra mino azy na dia maty aza dia ho velona indray, ary zay velona ka mino azy dia tsy ho faty mandrakizay. Marina aloha riavana fa zay maty rehetra tokoa, na mino na tsy mino Jesosy Kristy, dia tsy maintsy hitsangana rehefa hiatrika ny fitsarana farany eo anatrehan'Andriamanitra mpitsara marina. Fa ny hoe izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona mandrakizay, dia hita tokoa zany zavatra zany fa niantra tamin'ny Lazarosy eto, ka nanangana Jesosy Kristy azy ara-nofo, na dia ny finoan'ny Marta sy Maria aza no niantsonan'i Jesosy Kristy. Raha maty ara-panahy kosa isika, zany hoe ny vatana sy ny saina no velona, fa ny fanahintsika kosa dia azo lazaina hoe maty tanteraka, satria mbola manara-po amin'ny fanaovan-dratsy maro isan-karazany isika. Mbola resiny mena miraviravy atolotry ny Satana mba aminganana antsika koa isika. Dia zao riavana, mbola manana fanantenana ny ho velona sy hitsangana indray ny ara-panahintsika raha toy isika ka manenina amin'ny ratsy vitantsika rehetra, ary mangetaeta koa ny fona sy bebaka ka hiala tsy hiverina amin'izany iotantsika izany intsony. Ary dia afaka hanome antsika aina vaovao indray Jesosy Kristy. Izay rehetra velona kosa hoy Jesosy ka mino azy dia tsy ho faty mandrakizay. Zany hoe ho lavitra azy tokoa ny fahaverezana any amin'ny elo mandrakizay. Raha hoy koa Jesosy hoe izao ny fananganana ny maty sy fiainana,
dia satria ny rany Jesosy no nafonina latsaka teo ambony hazo fijaliana mba hampihavanana antsika amin'Andriamanitra. Ka raha manaiky isika ho sasany zany raha soa Jesosy zany, dia hitsangana amin'ny maty tokoa ny fanahintsika ary hiaina amin'ny fiainana vaovao isika satria ho velomin'i Jesosy Kristy ary hatsangany avokoa izay rehetra noravaniny ota teo amin'ny fiainantsika teo aloha. Jesosy Kristy koa ry havana dia hitany avokoa izay rehetra mampahory, mampitomany antsika rehetra. Ko raha votona alahelo sy ory tokoa i Marta sy Maria, tsy mba nijery fotsiny anie Jesosy fa mba niara ory sy nalahelo taminy koa izy. Ary eo amin'ny 5:30 dia voalaza fa nitomany Jesosy. Jesosy Kristy tokoa mantsy ry havana dia manana foantra sy mangorakoraka. Eny na dia maditra azy isika, na dia tsy mendrika azy isika, dia antratsika foana Jesosy. Ary zany indrindra no nampitomany azy raha nijery an'i Jerosalema Jesosy satria nalahelo mafy loatra izy amin'ny ditran'i Jerosalema izay tsy mety mibebaka fa mifikotra amin'ny fahotany. Tsy misy tiany Jesosy ho very tokoa re isika ry havany, na dia iray aza fa samy tiany andova ny lanitra avokoa. Koa manomboka androany ry havana, andeha isika rehetra tsy hanamafy ny fotsika intsony, ka mbola mitomany an'i Jesosy Kristy indray. Aleo samy manaiky ny fony ibaby keloka eo anatrehany hiala mba tsy verenantsika intsony amin'ny ratsy vitantsika amin'izao akatoko ny Pasika izao. Ka tsy ho adinontsika mihitsy koa ry havana ny fitiavany sy ny fanetretenany. Enina dia zanak'Andriamanitra ary izy dia nanaiky hidina tetỳ an-tany mba hisolo heloka atsika, hamonjy sy hanafaka atsika rehetra ihany koa. Fa isika rehetra mahatsiaro diso lalany, mbola tsy tara izao ry havana. Andeha hitodiky ivoa ka hiverina amin'Andriamanitra raha isika, ka tsy zakatsika ny ranomason'i Jesosy Kristy ry havana. Raha tokoa isika ka mahatsiaro hoe mavesatretana loatra satria sarotra loatra ny fiainana, dia aza adino ry havana ny tenin'Andriamanitra ao Matio 2:2-9 manao hoe: mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana, fa izao no hanome anareo fitsaharana. Toky sy fanantenana lehibe zany omeny tompo atsika izany ry havana, ko aza ampiandrasina ela tsony Jesosy efa te hanome atsika fitsaharana izy. Amen. Ivavaka isika. Mankasitraka mankatelina indrindra tompo malalo amin'ny fitiavanao sy ny faharetanao aminay satria impiry tokoa moa ianao no mananatra, impiry ianao no mampianatra anay, na mora na sarotra ny zavatra lovanay eo amin'ny fiainanay, dia tsy mitsahatra ianao no milaza aminay hoe izao ny fananganana ny maty sy fiainana, izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray, ary izay velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay, aza matahotra fa minoa ahy ianareo. Misaotra Jesosy fa mbola tsy mety tofo aminay tokoa ianao tsy mety reraka, tsy mety sasatra Jesosy amin'ny ditranay, ny amafisany fonay. Izay anefa dia toa tsy rototra akory amin'ny fahorinao, amin'ny alahelonao sy ny ranomasonao latsaka eo anatrehan'ny ditranay. Betsaka an'izay Jesosy, betsaka izay no tsy miraharaha, tsy mihevitra akory zany andova ny lanitra ao zany, fa ny fiainana eto amin'ity izao tontolo izao ty ihany, zany no ifikiranay mafy. Aleonay ihany aloha manohy izay zavatra azahoanay fifaliana, manohy izay zavatra azahoany ny nofonay fahafinaretana, satria toa sarotra aminay loatra ny manatanteraka ireo didy sy sitraponao maro. Zany no ifonanay Jesosy malalo, ibaboanay eloka eo anatrehanao, mamelany elokay, mamondrafo aminay amin'ny fahadisoanay sy ny amafisaponay iray manontolo. Ankehitriny Tompo, eo anatrehan'ny fitiavanao sy ny herinao ary ny fahefana izay anananao, mba hanangananao izay rehetra matimaty eo amin'ny fiainanay, dia manenina tokoa izay ka mangataka famindrampo, mba hampio izay Tompo amin'ny alalan'ny fanahy masinao, andehananay amin'ny finoana sy fatokina tanteraka, ary koa mba tanterahanao aminay izay rehetra tokony ho anay, ka dia afaka monjy sy hanafaka anay tokoa ianao amin'izay rehetra mahaterenay, afaka hanangana izay rehetra endrim-pahafatesana eo amin'ny fiainana ihany koa ianao, ary afaka ihany koa hanome izay rehetra mavesatretana fitsaharana eo amin'ny fiainana iray manontolo. Amen. Raiso ny tsodranomasina avy amin'Andriamanitra raitsika. Andriamanitra ny fanantenanany amenao tsika amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoantsika, mba hitombotsika amin'ny fanantenana no ny herin'ny fanahy masina ho amintsika rehetra ny
ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Ho tanteraka tokoa izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Aleloia. Amen.